dia manona fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia mialohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia hitsangantsika dia hivavaka. Teneno Jesosy ao anaty fonao hoe Jesosy tena mila anao ary rehefa mila an' Jesosy tsika rehefa mangetahetana azy dia tonga izy mamangy atsika amin'ny alalan'ny teniny dia asandrato ny vavakantsika. Ray masina tsara indrindra sany an-danitro, saotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny famindram-ponao Jesosy mbola menao ty maraim-baovao ty indray, fa nomenao teny, mbola menao teny ahafahanay indray mba mikarakara amin'ny fiainam-panahinay. Hatreo feno zao fotoana zao Jesosy fanay masino vangio ny fonay tsiraray avy androany mba ahafahanay mandray ny teninao. Mitenena ty anatinay Jesosy amin'ny alalan'ny teninao. Vangio zay androany amin'ny alalan'ny teninao. Oka tsisy hiala maina eto amin'ity toerana ity fa andray izay bitsika tsara avy any aminao indrindra. Hampangino ny tabataba rehetrarehetra ao anaty fonay ao ka mahatonga nay tsy tafiaino ny teninao. Mitenena fa voninkaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana tompoko. Raha hianatra tsika androany momba ny tokantrano dia teny amintsika hoe Andriamanitra averina foana zany fahamarinana zany hoe Andriamanitra namorona ny tokantrano. Raha tsy tokony hisy io raha tsy izy ny fandriana tany anatiny natonga anazy ny teny hoe tsy tsara raha rera lehilahy fandeha anaovana vady sahazazy. Zany hoe tsy hoe te hanambady Adama na misy ohatr'izany fa ohatrany hoe tena Andriamanitra mihitsy nanana an'izany hetaheta zany. Dia matetika rehefa zavatra ny hoe ataon'Andriamanitra na programan'Andriamanitra dia eo indrindra Satanana matetika miditra trehatra. Raha mandinika tsika tamin'ny andro antsika izay efa manambady aloha zany dia hoe tamin'ny andro izay nirahanao tamin'ny olo tianao voalohany dia tena jereo fa misy fiainana hafa mihitsiny. Satrinao eo, satrinao ifampiantso ahoana, tsy maninona na kokoa fotsiny ary. Raha sendra nandalo teny aminareo izay ohatro misy hoe zavatra fitiavana be satria izay mihitsy ilay tokony ho izy. Fa maninona indraindray rehefa tonga ao amin'ny tokantrano ny olona dia tsy ohatran'izay tsony. Indraindray aza raha mahita mpivady efa somary lehibebe fampitantana dia soreny ianao. Tonga koa ohatrany indraindray ohatrany hoe tsy mahafinaritra anao, ohatrany tsy dia tianao satria hoe tsy izay ve ilay izy. Androantsika dia tena te hampafantatra antsika hoe ao anatin'ny programan'Andriamanitra tsara izany tokantrano izany dia anisan'ny zavatra anankiray mampiakatra antsika ny an-danitra. Indraindray manko tsika mieritreritra hoe rehefa ny antony mahatonga anazy raha sendra ny olona anankiray tsy tafiditra ny an-danitra dia ny antony dia hoe nanoty izy na nandainga izy. Fa ny olona anankiray ihany koa tsy manaja ny zavatra napetraka Andriamanitra dia tsy afaka hiaraka amin'Andriamanitra ny olona izany. Dia andaontsika hijery tokantranon'olona anankiray, tokantranon'ny Aserosy-mpanjaka sy ny vadiny teo aloha Vasty. Raha mandinika ianao io tantara io amin'ny Estera dia efa fantatrao tsara, tena efa fantatrao tena efa hoe efa hainao tsenjery. Dia tena raha manao tantara zao tsika dia tsy te hanao hoe Vasty izany mihitsy anao satria tena ratsy loatra mihitsy ny efa rany fiainany. Ty vehivavy ity zany dia tena hoe men'Andriamanitra fahafahana izy anana an'izany tokantrano izany. Fa tsy hainy no miaina tao anatin'ilay izy satria araka ny fitenin'ny Baiboly dia hoe tsara tarehy be izy. Dia tena ny heviteny izy tao anatiny hoe faran'izay tsara ary tena izay mihitsy moa no nahatonga anazy ihany satria rehefa vory ny mpanjaka dia tia ny mpanjaka wity zany. Tsy haiko raha azonareo ohatra ny ahoana raizana tsara n'olona izany hoe tena firenena iray manontolo tena mate izaho tena hoe tian'ny olona jerena dia izy izany tsy mipopotra fa rehefa apotra izy tena vory daholo mihitsy satria mate izaho be mihitsy izany tsara tarehan'izany.
dia nanany men'Andriamanitra ny tena hoe men'Andriamanitra anazy daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsarana teo amin'ny fiainany, fa izao tsy hay ny aina ny araka tamin'izay, dia adinony fa hoentina izy fa tsy mitondra, satria adinony hoe tavela teo amin'ilay fahatsara-tarehy ve ny zavatra rehetrarehetra, fa adinony hoe zange hoentina fa tsy mitondra e. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia izao ny zavatra nitranga, ozy izy ilay mpanjaka hoe aviana ao aty, dia ozy izy izay tsy handeha, satria nahoana ihany koa nanao fanasana mitovy amin'ilay nataon'ilay mpanjaka koa izy. Indraindray tsika eo amin'ny fiainana mihevitena mahay zavatra, samy miasa, samy manana ny volany, dia adinontsika hoe hoentina angentsika fa tsy mitondra e. Natoky tamin'ny fahatsarana nananany, zavatra ainy, zavatra ivelany, tena hoe misy fotoana za te hifaninana amin'ilay vadiny izy hoe zakony ozy izy manao zavatra, indraindray za mihitsy ny fiainana ao tokantrano ao. Misy fotoantsika ohatrany hoe te hiteny amin'ny vadintsika izany hoe mavita tena na tsisy anao ary, satria te hitoky amin'ilay zavatra haitsika, te hitoky amin'ilay zavatra ananantsika, nefany izay no navoan'ity vehivavy ity. Dia ny anankiray faharoa indray ny tena lesona tena nampalahelo indray teo amin'ilay vehivavy ihany koa, adinony hoe mbola misy Estera nge afaka miakatra e. Izany hoe eo amin'ny fiainana izany tsy ianao rery ny tsara indrindra, na ianao rery ny mahavita inona, ny eo amin'ny fanompoana, eo amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy mila fantatritsika izany, fa eo amin'ny fiainana dia izao mila mianatra tsika hoe amin'ny fotoana omen'Andriamanitra anao ny opportunité ianao ny eo amin'ny toerana dia ataovy izay tsara indrindra. Za tsy miteny akory hoe hisaraka amin'ny vadinao ianao na tsy, fa en général mihitsy izany. Raha ianao no mahavita anazy, ianao napetraka-Andriamanitra eo dia ataovy izay tsara indrindra. Fa izao rehefa tsy eo ianao, misy tsaratsara kokoa noho ianao indray eo, dia niakatra Estera avy eo. Tiako tenenina aokatsika tena hiaraka amin'ny fanahy-masina, tsy midika akory izany hoe hisaraka amin'ny vadinao indray ianao dia misy ny tsara indrindra. Tsy izay ilay izy, fa ny ananantsika tena hoe fo hoe Jesosy tsy mahavita tena eto amin'ity toerana misy anaty, fa tena mila anao mila n'ity vadiko ity matoto ty no nomenao anahy, raha vehivavy dia izao mila hoentina fa tsy mitondra. Amen. Ty ilay mpanjaka ity indray dia izao mpanjaka mora tezitra, satria raha raisinao izao ny eo amin'ny Efesianina toko 5:5-20 izy ny ten'Andriamanitra, nareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy fiangonana, ka nanolorany tenany hamonjy azy. Dia eo amin'ny Kolosianina toko 4:7-8 izy, ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo aza sosotra aminy. Jereo tsara nge zany zavatra nendrasan'Andriamanitra ity averiko foana hoe izay vehivavy izany indraindray masosotra, fa ny lehilahy izany tsy tokony hoe tonga dia enti-po sosotra foana rehefa misy zavatra mitranga, satria izay mihitsy na tonga ny Jesosy niteny hoe, ny Baiboly miteny hoe tsy mahazo mora tezitra ianao. Ny antony dia izao, tia tena loatra, satria rehefa tsy tonga tamin'ny fotoana ny zavatra ny ilainy dia tonga dia nandray fanapahan-kevitra tamin'ny fahatezerana. Adino mba nianatra nanitsy an'ilay vadiny tamin'ny fitiavana hoe raha izao ny zava-misy dia tena tsy mety mihitsy izany toetranao izao, tsisy communication, tsisy fifampiresahana, fa aiza izy no miresaka any ivelany, dia conseil an'ny any ivelany no niraisina nampiarina tao an-trano. Dia hiteny amintsika ny any ivelany tsy ao an-trano mihitsy, ka tandremo mihitsy na zanaka ary ianao tonga eto any am-pianarana mandeha daholo ny conseil diso rehetrarehetra, izao atao, ty atao, tsy araky ny volontén'Andriamanitra raha vao ny conseil any ivelany, fa ny conseil tena ilaina dia ao amin'ny conseil ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha miverina tato anaty Baiboly ty mpanjaka ity dia adinona hoe izy ny diso fa mora tezitra. Tokony nanitsy an'ilay vadiny tamin'ny fitiavana izy, satria izay ilay tenenin'ny Baiboly hoe nareo lehilahy
tiava nokatsika isaina raha ny fahadisoana nataontsika dia tahaka ny Kristy nefa tsy mba tonga dia niteny hoe nanary atsika na nanabaty atsika na zerany teo amin'ny toerana misy atsika fa miezaka foana izy anamboatra atsika ny amin'ny tsy mety ataontsika rehetrarehetra. Misy fotoana izy mikapoka, misy fotoana izy tena hoe avelany eo aloha ianao fa zao tsy hariny izany ianao. Fa rehefa eo ny fitiavan-tena ao anatin'io tokantrano io dia taddio tsara fa tsisy zavatra vanina izany eo. Tsika olombelona nge dia izao hoe tsy mety afa-po amin'ny zavatra azontsika. Ninona omen'Andriamanitra atsika, ninona iaina atsika eo dia te-tady mihoatra foana. Fa ny mahatonga anao manana ny ampy dia anao manana an' Jesosy. Amen. Ity mpanjaka ity izany dia tena hoe mpanjaka tsy alaitahaka. Fa tena mpanjaka farak'izay tena mampalahelo. Satria raha nitandrina ny tokantranony izy dia izao miezaka izy miteny. Misy lehilahy nge tsy miteny izany. Fa izao ny ataony, za tsy mahavita miteny ozy fa ny ataoko ary ny ataoko. Izany toetra izany nanimba na piraraka an'ity tokantrano ity, taddio tsara nefany fa tena hoe raha ohatra tsika ka tsy mijoro eo amin'ny toerana nametran'Andriamanitra antsika dia tsy hoe rehefa nangina ianao dia nahazo rariny. Fa izao betin'Andriamanitra ianao satria tsy mipetraka teo amin'ilay toerana. Ohatrany zao tsika ray aman-dreny misy zavatra tsy mety ataon'ny zanakao dia mena fahafahana ianao mananatra. Afaka miteny ianao fa mianatra amin'ny fahendrena arakaraka ny taonan'ilay zaza. Misy fotoana ilay zaza mbola kapohana, misy fotoana ilay zaza tsy omena gote, misy karazany. Izay ny angatantsika amin'Andriamanitra hoe inona ny fahendrena tokony hananana. Mila izany tena marina ao anatin'ilay izy dia izao hoe ianao mila mifantoka amin'izay ny amin'ny ao an-trano. Satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Jerosalema aloha vao Jodia vao hatrany am-parantany. Raha hiazakazaka tsika andeha hanao asan'Andriamanitra izy. Rehefa tonga ao ny olona dia tena derain Jesosy fa tena tamin'ile vadin'ny paster Rodolphe iny tena tonga dia nefa ny any an-trano tsisy voakasika fa tena zany fa tokony hitovy. Anjarantsika no mivavaka amin'Andriamanitra hoe Jesosy mba ataovy ohatran'le fataoko le fanajako ny patronko any am-piasana iny mba fanajako an'ity vadiko ity fa normalement tokony mihoatra noho iny ary. Fa tsy hoe rehefa ny patronao no miteny hay patron way voloko miantso izy way eza fitaratra rakitsy patron. Fa rehefa ny ao an-trano omeo an'ny ao an-trano ny tsara indrindra aloha. Amen. Ny ao an-trano tokony hisitraka an'izany fahatsarana izany. Raha misy tsy mety ao an-trano fampiresahany ny olona anankiroa fa tsy manao ohatran'ilay vady adala reto. Tena ataoko hoe adala satria samy niaro ny tombotsoany. Ny anankiray nevy tena ho tsara tarehy nefa nahongany ny atsara tarehany. Ny anankiray navita tena nefa azonareo hoe raha fantatry vazy ity hoe inony ny faranany dia tsy nanao an'iny izy. Misy fotoana nge efa teneniko foana ity tsy fantatritsika hoe inona no ataony devoly ianao. Fa alefany ianao aloha manaonao foana dia rehefa avy eo amin'izay hoe vao anenina takizay za ty nge efa namen'Andriamanitra tokantrano tena vehivavy tena tianahy karakarana fa tena nataoko nitondra fahaizana nafantatra hatramin'ny surnonko mihitsy. Tsy ohatran'izany ny fiainana ry havana. Fa ny fiainana dia eo amin'ny fiainana dia izao hoe mahatsiaro tena foantsika hoe tsy mahavita tena fa Jesosy miaraka amintsika. Rehefa tsy mipetraka ilay tokony ho izy dia tsisy tena hoe sinema daholo ny aty avelany. Fa rehefa mipetraka ny tokony ho izy izay vao tena hoe mira fiainana. Betsaka anie ny olona izao miaina amin'ny sinema eny ivelany tena satria manino te ho tsiriritin'ny olona. Mangina aloha fa tsoba rehefa eo mason'olona dia aza miteny mihitsy ianao aza mody miteny aloha fa rehefa any an-trano. Tena hoe sarinady daholo. Hitanareo ilay ohatra manao film ireny. Film nge mody daholo film daholo mibetsaka. Fa nefany tsy namorona tokantrano Andriamanitra ohatra film. Fa namorona ny tokantrano Andriamanitra mba tena hoe iainantsika amin'izany fiadanana izany. Hisitrahantsika amin'izany fahasambarana izany. Tsy fiadanana eo amin'ny fiainana
dia izao tsy mare fitiavana tsony ianao, tsy mare ianao hoe miaina amin'ny volontén'Andriamanitra. Dia ohatran'izany koa antsika tanora dia izao ianao raha vehivavy na lehilahy dia mangatah amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra olona manao ahoana ny olona tokony hiaraka amiko, ohatra ny ahoana satria ohatr'izay ilay izy. Ianao zany rehefa tonga ao dia tena mety hoe tany an-tokantrano ianao mety hoe izay ty voalohany ato an-trano, fa rehefa any amin'ny tokantrano amin'izay ianao efa misy plasy efa nametrahana anao, dia izao tsika dia efa mianatra an'izany hoe Jesosy ohatrao ary ny zavatra tokony ataoko izany zao dia mifanajako an'ireto ray aman-dreniko reto ihany koa mba hanajany ny zanako aho rehefa ho avy ny fotoana izay azontsika eritreretina daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka raha iresaka tsika androany hoe tokantrano mandova ny fanjakan'Andriamanitra na tokantrano hiara-itsenan'i Jesosy any amin'ny raha olo-lanitra dia izao tsisy ankoatriny hoe mibanjina ny tanjona izay miprogramen'Andriamanitra tamin'io zavatra io. Mety hoe efa tsy manambady tsony ianao fa mety hoe mananjanaka manambady ohatra mba ampianaro ny zanakao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe malahelo ny zanakao vavy ianao dia ataovy an'izao kia, ataovy an'ity ampianarinao daholo ty tsy nahomby anao rehetrarehetra hatramin'izay ty, fa ampianaro izy hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Militsika izany voalohany mibanjina an'ilay tanjona aloha. Raha tianao ny hanana tanjona, raha tianao ny zanakao mba hanana tanjona amin'izany tokantrano sambatra izany dia ampianaro izy hibanjina ny tanjon'Andriamanitra. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Dia ny hiaina n'izany tena hoe ny lahy lohan'ny vavy ny vavy manaiky ny lehilahy izany. Ao Matotoko 5:9 moa dia misy tenin'Andriamanitra hoe tonga mamatonalina dia ny antso dia ino ny mpapakatra mivoaka hitsena dia izao ny zavatra mitranga dia misy tafiditra dia misy tsy tafiditra. Dia io indrindra no mila mampandinika anao. Tsy haiko nareo raha ohatranahy fa nisy fotoana mipetraka teo amin'ilay toerany tsy tafiditra. Dia zao ahoana moa tsika manko ny tsy mahazo hoe hoentin'ny saintsika fotsiny za tsy maintsy tafiditra. Tsisy an'izany fa ianao mila mandiny tena tsara zay vao tafiditra fa tsy hoe zay kosa aloha izany tenen'ny paster izany aloha zao dia fa tamin'izaho mbola tsy nanambady rehefa nena izany ianao mbola tsy nanambady koa izy nenanao an'izany. Fa tena hoe mila ianao mandinika tena tsara hoe za ve Jesosy tena mifantaniana zao tsy any amin'ilay hoe fa maninona izany tsy maintsy manao an'izany. Fa mifantaniana mipetraka zao dia zao hoe Jesosy miaina an'izany ve za? Miaina an'izany ve za ato amin'ny ankonako? Miaina an'izany ve za mampiaina an'izany ve za amin'ny zanako? Misy mantsy ny atao hoe fampakarana izay endrasantsika. Izay ilay tiako tenenina hoe nampianatra antsika nanome tokantrano antsika fotsiny Andriamanitra nanome zanaka antsika izy mba hidirantsika any amin'ilay tena fampakarana tena endrasantsika dia nendrasantsika ny Jesosy. Dia arakarak'izay ataontsika ao amin'ny tokantranontsika io ny sarin'ilay rapitso. Fa tsy hoe miferahana isy Jesosy hafa mihitsy. Za sy Jesosy tiako no hivadiko io dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe mpandainga. Vadinao hita amin'ny masonao za tsy tianao ko ahoana ny itiavanao an'i Jesosy. Ka tsika izany tokony miala amin'ilay izay ilay hoe fahazazana ara-panahy. Misy olona mieritreritra hoe efa tena ao be mihitsy izy amin'ny ara-panahy kanefa ny amin'ny fiainany zaza ara-panahy be izy. Zaza ara-panahy izy satria mieritreritra izy hoe Jesosy ny voalohany nefa ny Jesosy ny teny fa ny vehivavy manaiky ny lehilahy. Ka raha ohatra ianao izany ka tsy miaina an'izay dia ahoana moa no Jesosy ny voalohany? Tenin'Andriamanitra raha tsy ekenao. Tsika ane dia izao hoe inona ny atao hoe finoana? Ny atao hoe finoana ohatra izy ny tenin'Andriamanitra dia mino ny zavatra tsy hita. Dia indraindray tsika diso be ao amin'ilay finoana satria mieritreritra tsika hoe azo an'ity zavatra hitan'ny masonao iny ianao nefa Andriamanitra mampanantena antsika fa mety tsy iny ilay izy. Fa mino fotsiny ianao hoe hisy zavatra hitranga. Hitanareo i Abrahama netiny ny zanany teo hoe atao sorona menan'Andriamanitra kanefany ny fieritreretany Abrahama dia izao hoe vitan'Andriamanitra manangana an'io zaza io kanefa tsy izay ilay izy. Fozy Andriamanitra hoe izay tsy mbola renetso sofina na hitan'izan'izany efa ny man'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ka tsika izany tsy afaka mieritreritra mihitsy hoe ahoana ny ahoana. Fa ny ataontsika dia izao miaina aloha tsika amin'ny zavatra misy
inona ny zavatra misy ao an-trano. Ataovy tena tianao ohatrany tsy hoe ohatrany tiavanao an' Jesosy. Satria ny antony ange mahatonga na manaiky ny vadiko hoe dia izao satria tiako Jesosy dia manaraka. Satria izay no teneniny. Dia betsaka ny olona ny diso lalana. Izay ilay teneniko tamin'ny zoma hoe eo ambony tapi fa tsy tonga ny amin'ny destination finale akory. Satria izy mieritreritra hoe mandeha nefa izy tsy mandeha akory. Satria tsy miaina arak'ilay tetavin'Andriamanitra. Fanompoana an'Andriamanitra tsy voatery hoe navita zavatra be dia be ianao, fa inona ny firy ny tenin'Andriamanitra nankatoavinao. Betsaka angeny ankizy amin'izao vanim-potoana tsy mahay tratra ny déception inona satria nahoana tsy mandeha arak'ilay tokony ho izy. Izy mieritreritra hoe misaina manao zavatra be dia be, Andriamanitra miandry azy atao fankatoavana ny ray aman-dreniny. Ka ny zavatra io fiasan'Andriamanitra io zany dia tsy arak'ilay eritreritrintsika mihitsiny. Hoe za rehefa mahay mampiasa vola be dia mihinana be. Fa ny anazy nefa tsy izay ny fomba fijeriny. Fa ny fomba fijeriny aiza ho aiza ny sitrapoko, aiza ho aiza ny fankatoavanao ny zavatra napetrako teo amin'ny fiainanao. Ny olana tahaka nyity vasity ny anotsika teo te handeha amin'ny herin'ny tena foana fa tsy te hametraka ny tenin'Andriamanitra voalohany. Ka io na tsara tarehinao na ratsy tarehinao, za loatra mahita hoe tsisy ratsy tare zany. Ohatra n'Andriamanitra daholo no namoronany antsika. Za aloha tsy manaiky atao ratsy zany manja. Amen. Tsy haiko ianao raha mipetraka amin'ny toeran'izany ratsy zany fa za tena tsy mipetraka amin'izany tsara. Ohatra ny tompo ako tsy izy dia mbola tsy hitako dia Andriamanitra fa dia ohatra anazy hono aloha. Dia izay zany. Amen. Ka aza manaratsy teny izany ianao fa tsara ianao karakaraina fotsiny. Mba mibango volo, mba ataotao tsara izay kosa rehefa aloha. Ka teny amintsika vehivavy mihitsy amintsika koa indray ohatra ny hoe mba tsy midika akory izany hoe jefitra ianao raha mihetsiketsika. Fa mba mihetsika ho amin'ny vadinao ianao, mba manao zavatra mahafinaritra ianao fa tsy hoe efa hatramin'ny 7 faharorabavanao mbola hatraty. Jerena tena mamietrereta kely aloha fa misy izay ataontsika lesona manaraka fa ny izy dia izao hoe ny tanjon'Andriamanitra dia ny hanomana antsika ihany koa izay taratra izay tokantrano izay dia mahatonga an'izay ny apetraka mba tsy ho vahiny tsontsika rehefa tonga Jesosy. Hoe rehefa haneno trompetra dia eo ianao vao hianatra hoe anaika efa tsisy fotoana tsony. Fa izao ianao dia efa mianatra hoe za zany raha nasaina nanaika dia manaika zany. Eo amin'ny fiainana misy zavatra foana tiantsika atao mihoatra. Fa izao raha vao mijery an'i Jesosy tsika dia tonga dia ohatra ny hitanareo ilay voalavo lenan'ny orana ilay tady tsy afaka handeha ireny. Fa tonga dia mipirina satria maninona manan'Andriamanitra atahorana ao ambony ao. Aza adino fa miala nenina foana Andriamanitra mandrak'androany. Betsaka ny tenin'ny renesitsika, betsaka ny fampianarana ianotsika. Indraindray moa dia efa makamo antsika mihitsy mamonjy an'ity sekoly ity satria mahazo indray androany. Fa izao io zany dia izao hoe mila mianatra foantsika mba ny antony ianarantsika, ny antony ijoroantsika dia izao mba hitsenantsika an'i Jesosy. Tsika kely natao hoe vady ampakariny. Ka tsy ho tiantsika indray ny teny an'i Jesosy hoe aza-panenoana aloha trompetra io fa za mbola manao zavatra. Ohatr'izay kely zavatra ataontsika ohatrano hoe mangina aloha Jesosy indray ny endrasantsika hifona amintsika rehefa misy fahadisoana. Ianao mifona amina. Izany anie ny zava-misy ao an-tokantrano ao e. Mifona aloha. Tsika tsy tokony hangataka fifona an'izany fa tsika no mifona. Amin'ny fotoana mahatsapanao ny akasitrahana angery reto. Tsy haiko hoe hita hatramin'ny firy reto androany mety ho vitako vety. Fa ny akasitrahana dia izao ianao mandevitra ny amin'ny tsy marina noho ny amin'ny fieritreretan'Andriamanitra. Ka ny olona amin'izao fotoana vaninandro faran'izao efa zara ary ianao tsy diso indray no mifona. Fifaliana takininona rehefa ohatr'izany hoe aleloia sotra an'Andriamanitra fa izy nanao foto fa za no mifona. Any ny fankasitrahan'Andriamanitra no mipetraka. Ka indraindray tsy haintsika miaraka amin'ny Jesosy dia verina foana ny ambony tapi. Mieritreritra hoe tena mety nefa lisy tsy mety fa variana eo amin'ny question. Petraka indray fa ahoana ny fanontaniana aza manontany rehefa mitsahatra ve ianao.
fanontaniana dala zany zao tsy ilaina ntsony efa ohatrany ahoana ny tokony anaiky dia ohatrany ahoana ny tokony angina dia ohatrany akaiza ny tokony akaiza isanandro dia tokony angina ijery an' jesosy fotoana zao ijerevana an' jesosy aza mandamy fotoana amin'ny zavatra tsisy dika antsony jereo ty vehivavy ty le atao hoe vadiny lota dia jereo tsara fa izy zany efa hoe manota nefa ny Andriamanitra satria izy ao anatin'le tokantrano zay ny tiako tenenanao hoe Andriamanitra nge tena tia ny tokantrano e dia ozy izy Andriamanitra hoe tsoravako ny tokantranonareo efa mianaka fa zao amorona tsoara ho anareo na oravako ary Sodoma sy Gomora fa zao Andriamanitra efa te hitatana azy fa izy tsy nanaiky variana loatra adino ny volamenako adino ny vola io le manao zay tiana io dia nierika dia zao vongatsira rehefa ranany be dia be ngeny io lefa vongatsira fa mitsangana fotsiny satria tsy tafiditra any amin'ilay zoaranam-panantenan'Andriamanitra dia jereo tsara ny faranany zareo tena nampalahelo be mihitsiny Andriamanitra tsy mieritreritra izy anisy ratsy an'izany akonana zany fa zany ny tena tian'Andriamanitra satria Andriamanitra tia ny akonana ka raha mba tafiditra ao anatin'izany akonana zany ianao mianamy sitrapon'Andriamanitra raha zanaka ianao mbola ao amin'ny ray aman-dreninao manajany ray sy ny reninao ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy olana mihitsy ny manaja ny zareo na matezitra ara indraindray fa zao ataovy tsara hoe ao amin'ny volontén'Andriamanitra ianao fa rehefa eo amin'ny volontén'Andriamanitra ianao tsy hovadika sira zany misy olona indraindray manontany tena amin'ny vehivavy hoe za nge efa nanaiky e za efa zao nefa mbola jereo ny zava-misy dia zao tsy anjaranao mamaly an'le valim-bavaka tokony anao fa ny anjaranao manao zay tatavin'Andriamanitra fotsiny zany hoe tatavintsika hidirana daholo ny amaly ny valim-bavakantsika ny amaly dia ohatr'izany koa tsika ray aman-dreny eo amin'ny zanakantsika indraindray tsika ohatrany hoe te hiditra tsehatra be zany Andriamanitra nefa namorona fahatsarana ho an'ireo zazireo mety tsy fantako izay hita masinao androany mety mifokatsy gary izy mety misotro toaka izy mety tsy mivavaka izy mety manao sipy izy mety tsy haiko hoe inona ny tsy zakanao misy an'izany daholo tsika ray aman-dreny fa zao tsy anjaranao ny manovany zareo fa ny anjaranao dia zao mitondra tena tsara tahaka an'Andriamanitra zany hoe miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tarafy ny manodidina amen indraindray nge nitoetratsika amin'ny mahatonga ny ankizy lasa mamoy fo e satria mavesatra ilay ankizy eo amin'ny fiainana manana anjara koa tsika ray aman-dreny tsy midika kory zany hoe mety ny ataon'ny zanakao na tsy mety ny ataon'ny zanakao fa zao azy hidirana amin'ny fanovana azy fa hidiro ny ohatra tsara hoentinao amen apetrao amin'Andriamanitra apetrao amin'ny Jesosy ninona zavatra mitranga tsy hainao mihitsy ny anovan'izany izy ianao raha indraindray tsy vitanao manovanao fa Andriamanitra ny mahavita an'izany fa zao raha ray-mpianakaviana ianao mipetraha eo amin'ny toerana tian'Andriamanitra hitananao ka amin'ny fotoana ianao mila anazy dia tazana eo amin'ilay rendez-vous misy rendez-vous nge fijerevan'Andriamanitra atsika e ohatrany hoe ianao zao rem-pianakaviana ritan'Andriamanitra hoe mavesatra ianao izy nefa te hamaly ianao absent eo amin'ilay toerana satria ianao tsy eo amin'ilay makatoa tsy eo amin'ilay manaiky fa eo amin'ilay vasy tia mila ho avoaka betsaka ny olona te hitady fahatsarana eo amin'ny fiainany nefa tsy eo amin'ilay toerana izy ahitan'Andriamanitra anazy tady io tompoko fa ao ambadiky ny famonjena dia misy aza foana aza mieritreritra ianao hoe azo tombony azo fifaliana eo amin'ny fiainana dia mandeha ho azy tsy ohatr'izany miaraka amin'Andriamanitra tsika ve dia ho lehibe ny Adama ohatra i Adama zany ke tena fironon'Andriamanitra tsisy foatra hoe tena niavaka noho itsika zany ny tiako atongavana kanefany misy foana napetrak'Andriamanitra hoe ty aza ty azaka tiana ka eo amin'ny fiainana samy mitandrina an'le aza indraindray tsika ohatrany hoe mampiazakazaka atsika dia zao hoe inona ny secret amin'ny fahombiazana hiazakazaka ho any amin'ny fahombiazana fa raha le aza tsy dia notsika loatra fa tsika zao tokony mandinika hoe inona le aza tsy tokony atao trano inona le aza ozy izy Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe aza hinananareo ozy izy ny vo ao amin'ny saha
tanako ilay izy eo amin'ny fiainana jereo zay zavatra izay fa tsy hoe aminah mety daholo ny zavatra rehetra tsy izy zany tsy lalan'Andriamanitra sa mety tolo zany ny zavatra rehetra fa eo amin'Andriamanitra misy hoe aza foana jereo tsara koa ilay vadiny Lota ny tenenin'Andriamanitra izy hoe aza mierika ndaontsika mba hianatra an'izany hoe tia kosa ane ozy izy pastera tamin'ny sabotsy izay hoe discipline naninony Samsona ianao ve lehibe no Samsona fa ndana manandrana tsara bakoly etsy ambany etsy zaroroa raha vitanao fa tena hoe liona be tapahany jereo ny fahefany zany lehilahy zany zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe zay fahefana nomen'Andriamanitra anao hoety eo amin'ny sitrapony aza hoentina lavitra mety homeny toerana tsara be anao zao eo amin'ny fiainanao mety homeny tena manaikanao daholo ny any amin'ny fiasananao mety hoe niza atahorana mihitsy tsy mahasahy mijery maso anao ny olona satria matahotra anao fa zao tadio tsara fa Samsona zany ange tena hoe valam-birikina trano tonga dia menjera tsy azo eritreretinao ny heriny zany lehilahy zany hoe ahoana zany hery zany fa rehefa nielany ny herin'Andriamanitra dia izay no nataony satria inona ny fotony Andriamanitra tsy hoe tsy te hikarakara anazy fa ny fotony dia izao mivoaka ny discipline tsisy discipline fa eo amin'ilay izay tiako ihany io za manao izay tiako hatreto aloha ohatra ny vasy ity na tsara toinona na inona toinona rehefa nandeha tsisy discipline dia izao nienjera niza tao anatin'ity baiboly ity eo amin'ny fiainana ka olona tsy nanana zany discipline zany jereo fa tsy tafavoaka mihitsy na inona Andriamanitra nanomana zoara ho an'ny zareo efa mianaka kanefa ny izy tsy nanaraka an'ilay izy dia jereo fa miverina tsy fantatra hoe inona ny toerana misy anao androany inona ny aiza ianao zao miaraka amin'i Jesosy olona tena discipline ve ianao olona tena matahotra n'Andriamanitra ve ianao sa hoe zay tianao tenena dia tenenina zay tianao atao dia ataonao reny rehetrarehetra reny zany mila ahongana reny tsy ianao ny ahongana fa ilay toetra ratsy amen andao hianatra andao tena andray kahie mihitsy dia hitady an'ilay hoe aza fa tsy hoe inona mampahomby ianao na tsy hangataka an'izany raha Samsona tsy mifadianina mba azo hery fa tonga dia Andriamanitra fotsiny nanome hery Lota sy ny vadiny tsy niteny hoe aiza ny tanànanay fa zao Andriamanitra ny tonga dia niteny ka te-hampanantenantsika hoe tsy problema an'Andriamanitra no avinao fa ny olana an'Andriamanitra dia zao ianao ve ao aminy Lota sy ny vadiny zany ange tena Lota aloha zany hoe Lota iny fa tena rehefa mamaky baiboly anao fa tena mitsapo tany misotro rano mihitsy fa dia inona loatra le tsy dada tianazo Allah jereo tsara fa rehefa tonga eo amin'ny fiainana mila jereny zany ange ny atao hoe mamaky baiboly tsy haiko loha fa zany ngamba mbola tena verina milona be amin'izany baiboly zany tena hita ho an'raha point virgule hoe atonina diso an'ity jereo tsara fa rehefa nandeha izy dia zao nisaraka toerana izy roalahy dia zao ahoana ny taizany tiany Lota tsy efa misy jirama ry efa misy rano tia zavatry ny tany adinony tsy manana discernement zany koa mararaka ny olona ndraindray ao tokantrano ry mahomby dia ndao hiazakazaka ho any ry sao mandeha be tsy manontany ny hevitr'Andriamanitra akory tsy mba mijery fa ozy izy Lota hoe vakio zany Genesis 3:7 za tsy hamaky fa ianao mba manao anina dia azonao le zay tadidio dia tombavaka dia tadidio hoe sy tia mihitsy ka le zavatra tenen'ny mama amin'ny Genesis 3:7 misy zany tsy manana discernement fa te hanana ry tôbily ry ahoana zao ny azahoana an'io tsy maintsy mampiasa coco kely aloha afetsena rehetrarehetra mody manao mampalahelo mody zao tia ozy izy Abrahama tamin'ny Lota misy tany anankiroa manina ianao raha misafidy dia jereo tsara fotsy izy Andriamanitra tamiko hoe jereonao tsara ozy izy fa io jereo te ho any amin'ilay efa misy jiro te ho any amin'ilay efa mahomby
fa adino ny manontany an'Andriamanitra. Ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy lasa lavitra izany. Mandeha kely fotsiny iny ohatran'ny hitanao hoe mandeha kely ohatran'ny tantara amin'ny baron. Ka nareo manarato teny tsara fa manana angelany heritaona ihany ozy izy pastera, heritaona ihany naomby fa rehefa avy eo verina jero, verina te amin'ny sorisa ihany. Dia eritrereto hoe lanandro eo androso ny taona mandeha ihany, mandroso mandroso miembotra satria maninona tsy possible ka amin'Andriamanitra. Andriamanitra raha vao tsy mandeha amin'ny programmany ianao dia tsy possible. Aza matahotra hoe inona ny zavatra mbola tsy nitranga androany fa ny atahory ao amin'ny programman'Andriamanitra ve ianao. Amen. Tsy olana amin'Andriamanitra. Azonareo ireo mamaky baiboly ianao vehivavy vary tena tao lavandy izany mahazo vady. Ianao nefa mbola tsy niaraka tamin'ilay lahatra amin'izay na olona anao ka hoana ianao tsy azo. Fa paherezana ho antsika daholo izany zavatra izany fa aza raisina ho fahasiahana fa tena zay eo amin'ny baiboly e. Hoy izy Andriamanitra, io misy vehivavy atao lavandy tena hoe io ohatrin'ny manao fitafiana tsy motina rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra bejao mihitsy ny nasain'Andriamanitra mividy an'izany ka hoana izany ara mahazo izao anjara ko hoana ianao tsy azo. Tsy le anjara ny problema amin'Andriamanitra fa ny olana ianao ve ho amin'ny programmany. Tsy olana mety ozy izy ianao sampy fa ela mba te anisanisa voly reto tanako reto fa tsy mety tsy olana amin'Andriamanitra izany. Te hikirakira hono izy tsy olana izany. Fa zao ny olana raha azonao la vola dia ho aiza ianao any an'ilay izy. Jereo reto olona reto tena hoe olona mpanota izany Sodoma sy Gomora izany nge izany vadiny Lota izany tena hoe mpanota e. Nefa na tsy izany ara mbola fa izy mihitsy tsy mendrika ho any amin'ilay toerana. Lota tsy mba misaina fa tiany amin'ilay lahy tonga eto aza maika any anakarena ireo olona fa mba maika ny aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe tia misy an'izao dia andao tia atao an'izao hiketrika inona ny ketriketrika mandeha ohatrany tsy mba misy ketriketrika fampandrosoana ny sitrapon'Andriamanitra fa ketriketrika tsy fantatra. Amen. Totsika moa dia anao mampalahelo be mihitsiny dia rehefa avy eo dia alahelo be ry zareo dia tonga dia akapoketra ilay madama dia hiteny aminao fa misy farany daholo izany rehetrarehetra izany. Mety voanao izy eo fa rehefa avy eo izy tsy mety izay daholo. Ndao moa dia tantara amin'ny olona miaraka aminao, olona nambady anao tantaranao valamaty tsy fifarana ny falazainao fa tena hoe ianao dia tena anjely dia mivoaka teo dia tsy fananiana mihitsy. Nisy naratra kely satria tsy haiko fa nanofy avy dia nenjera dia hitanao mitantara diso nefa olona nambady anao. Tiana lainga ve ny anorenana ny zavatra rehetrarehetra. Hatramin'izao nge tokantrano misy ohatr'izany efa manana zavokely fa tsy fantatry le lehilahy marina exactement mihitsy hoe inona zavanitranga tamin'ny fotoana ohatr'izao. Dia hitena hoe tsy hamofo tamandry ianao fa zao mba mipeba amin'Andriamanitra dia tena mba mianaha ny famarinana. Amen. Lazainao fa tena accident natory ianao dia nisy nanindrona dia iny ianao dia lasa nananjanaka fa tsy fantatrao mihitsy hoe iza ilay olona. Zangy nandeha dia ohatran'ny nisy nanindrona izay dia taitra be ary rehefa avy eo ay zaka efa violé ay kay tena loza rety. Dia malahelo ny olondry iny ange mampalahelo alaiko vady mihitsy fa tena mampalahelo e. Le izy anefa tsy marina akory fa tara valamaty fotsiny. Iny anefa avy eo alay devoly baraka ianao. Dia hiteny amin'ny mpanao an'izany rehetrarehetra aza mieritreritra ianao androany tsy tratra iny tsy maintsy tratra. Amen. Mila miofitsika andeontsika tena hiaina amin'ilay tian'Andriamanitra dao mba hianatra hanana discernement hoe aiza raha za zao teo amin'ny toerany Lota ka i Abrahama anie no nitondra anazy tany amin'ny tany maninona zao raha mba manontany hoe i Abrahama hoe tombavaka sao dia ianao no tokony mandeha aiza alao izay tsy andananao souffrance zay tsara angaty na koa zay raha ka tsy saraka aminao zany fa alora no asaina miavana any ohatra fa maika teo tahina maika ny zavatra rehetrarehetra atao dia fa maikana daholo tsy mba ny saina ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo nefa raha ny Lota fa ny zanany ihany ingeny nanampady azy. Hitanareo le izy eo amin'ny fiainana zany raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao dia fa regret foana iny rehefa avy eo
vadiny lota mpanota tena ohatrany nefany tena hoe nomen'Andriamanitra foana mifahendreny. Jereo nefa ny amaranako azy jereo nge zany hoe tokantrano Josefa somary izany viny pastera nampianatra an'izany hoe tsisy vilabe natsangana fa zao misy miora, misy volamena, misy ranomanitra, misy inona zay tadiavinao misy ray loha zay. Faharoa voatadisy ataky tonga de mamangy ny fanahy masina hoe tony zaza de ndao andeha mianga. Azonareo le izy tsy tratran-doza mihitsy tokantrano io, tsy zany ve reto ny fahasambarana? Tsy hoe tsy ninan-kanina ry zareo fa voalaza amin'ny baiboly fa magy zany mihoatra noho ny presidanta aloha ny tonga namangy an'izany tokantrano zany. Asa ianao mihevitra hoe miaraka amin'Andriamanitra de tsy aninona azafady tamin'ny fotoana niarahako tamin'Andriamanitra ny tena nahitako an'izany eo. Hoy! Tena sambatra kay amin'ny rehetra. Tsy eritreritrinao zany hoe vadinao aprafy ianao zany. Satria maninona? Lehilahy matahotra an'Andriamanitra ny vadinao, ianao koa matahotra an'Andriamanitra. Tsy eritreretinao zany hoe isy afera be hipoitra zao dia mety isy polisy akanay eto. Tsy mieritreritra zany ianao. Zay zavatra ao anatin'ny sainao dia any amin'i Jesosy ianao miresaka. Tena tsoriko aminao fa andramo nge mienange amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza maika amin'ilay tsy hitandroany aloha. Asy ny endry zareo kosa efa ino niaritra reo omaly mihitsy zay no resaka zany. Hoe tena raha mbola karazana fahantrano tsara tsy ny ananay pastera io. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny tranonao fa ny anay tany io dia miakatra be mifofony dia mivilia apetraka amin'ny tany fa tsisy latabatra. Zany ny ainanay. Fa zao tsy hoe akory hoe andao hivavaka mba hetisa zavatra fa tsy tadidinay akory re ahoana moa naninona tena kaiza. Fa zao rehefa teo Jesosy dia nampianarin' Jesosy atoky azy. Hianatra andeha amin'ny sitrapony. Manomboka izao mpivady tokony mba mifakafantatra. Mety tsy mifakafantatra mihitsy ianao nandritra izay firy-taona izay fa mifakafantara tsara. Ny anarana ihany ny fantatra. Fa ny karaktera iny nefa ny tena jerevan'Andriamanitra. Mba aza menatra amin'ny teny vadinao zange tia teny e. Vao miteny izay fotsiny ianao dia afaka. Zany nefa ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Jereo tsara ry Josefa sy ry Maria. Tsisy Maria nitomany zany hoe tady hialana Josefa. Tady saraka, tady ho potika, tady ho roany Ie, nieritreritra an'izay mihitsy izy. Fa tonga dia ozy ho fanamasina hoay zelahy. Verina ry amin'ny Maria. Tsy haiko hoe misy fiainana ohatr'izany nge. Tsy mila ianao mikofokofoka fa aloha zareo ny kofokofoka fa ianao manaova izay akasitrahany fotsiny. Tsika ane sarotra torondra indray e. Efa tenenina hoe mety ho ahy io. Efa betsaka ny nanandrana teo dia nety. Fa io tena izay mihitsy io e. Maria tena niteny fotsiny hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo dia eny zany fa dia izay e. Amenina zany. Fa tsy ny saina izy hoe dia ahoana ny robe mariaziko sasany tsy saron-doha. Sarom-boaly. Ahoana zany zao ajanony daholo zany ahoana be dia be zany manomboka androany. Fa zao ataovy Jesosy aiza ho aiza amin'ny plasiko zao. Mbola eto ambony tapesa efa tena ao tsara. Jesosy aiza ho aiza fanompoko anao. Aiza ho aiza miferahako aminao za ve tena le tsy hitondra nenina ho anao. Rehefa voavalinao izay fanontaniana izay dia avelory zareo ny karakaranao. Tsisy marina nangataka tany amin'ny Josefa mihitsy hoe mba hoaka re asa mandeha fa tena ampahafantariko anao ndao no test ADN e. Za koa ne mba tsisy mila manazava an'izany. Hitanareo tsy mila korotana ao tokantrano. Tsy mila fanazavana lavavaka lavabe ny ilaina fa tsy fanazavana lavabe zany. Tsisy an'izany tao tokantrano zareo fa tonga dia niraisin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra manahirana rehefa nandeha teo amin'ny programan'Andriamanitra ny olona anankiroa androany maraina te hanasanao. Andaontsika mba hiaina amin'ny programan'Andriamanitra. Mety efa ela ny nandanantsika tamin'izay tiantsika. Nandanantsika amin'ilay kôtikôty mampieritreretsika hoe mampety antsika nefa raha mandinika ianao tsy ampanangatanana fa ohatrany tsy nety foana iny. Fa aiza foana mety izay hoentiny eo an-tongotry ny tompo. Manana fotoantsika mba hiainana tahaka amin'ny Maria androany. Jereo tsara fa
ndao tsy hiaina tahaka ry lota sy ry anina zany fa tena hoe tokantrano Maria jereo ry Davida nge mba nanao fahadisoana fa zao rehefa hita hoe ty kosa tsy nety dia tsy nitohizana tsony fa tsy hoe hiakatra indray batsebadeur tsisy an'izany tsony fa rehefa hitany hoe diso izy tamin'iny voalohany iny dia mba najanona amin'izay ilay batsebadeur fa tsy hoe ka deo indray ty ry tompo satria lalana efa hita moa izy iny dia tsy hita moa ry tompo fa ianao ihany lasa tsipony any amin'ny tompo daholo amin'izay hoe ianao ihany tsisy an'izany fa zao azo atao kay rehefa diso tamin'ny zavatra anankiray ianao dia mitodika amin'izay miakatra amin'izay tsy manao diso amin'ny faharoa-tsony dia jereo tsara fa olona nanao fahadisoana ianao nga mba tsy havita an'izany nataony Davida zany hoe iny tonga dia petao iny tonga dia asio iny vadin'olona iny tsy hanao an'izany ianao kanefa maninona Andriamanitra rehefa nijery azy toy izy ten'Andriamanitra hoe tena tsy mbola nahita olona araka amin'ny foko ahoana ihany ary izany mason'Andriamanitra izany za eto tsy mamono vadin'olona tsy manao nininona nefa tsy mahazo an'izany teny izany ny antony satria ny olona rehefa mahatsapa hoe misy tsy mety dia miova any ny important amin'Andriamanitra fa tsy hoe iny efa tsy mety dia mbola tsy zirina foana idirana ihany teo voatsapako hoe wayo ay tsy mifahotako maly ny jerevan'Andriamanitra fa ny fibebahako androany sy ny fandrosoako androany dia rehefa miverina eo amin'Andriamanitra ianao dia ohatran'ireny natio be tsisy ninina ireny ohatran'ireny tsy nanao nininona fa dia tena ohatr'izay mihitsy ny rôle n'Andriamanitra ka manasa anao ndao hiverina eo amin'i Jesosy ndao mba hianatra nandrana n'izany fiainana ho avy izany hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy manana fanahiana tsy ohatrany lota hijery mamiratra dia ketriketrika amin'iny fa tena hoe vakeo ne baibolinareo fa eo amin'ny Genesis 13:8 angamba izay ohatra ny azoko misy ny paozin'Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama satria ozy izy ny teny baiboly hoe rehefa lasy lota ozy izy dia nanantona ny Abrahama izy dia ozy izy reo tany rehetrarehetra hitanao reo ameko anao daholo tsy haiko raha azonareo ohatrany hoe lasa ny lota zany le ohatrany hoe tsaratsara sy ohatr'izany dia rehefa avy eo hitan'Andriamanitra dia vao lasy lota dia nanantona ny Abrahama amin'izay Andriamanitra hoe i Abrahama aza matahotra ianao kalma fotsiny fa reo rehetrarehetra izay diavinao izay tazanao dia omeko anao daholo mandraka androany mbola tsy rafy izany tanàna izany Sodoma sy Gomora efa potika sanao resy mety hoe mainamaina ny miaraka amin'ny tompo indraindray fa zao maharitra mandrakizay mety hoe amin'ny fahitany maso ara-nofinao mety hoe tsy dia tsaratsara amin'ny fiainanao androany fa zao tsara mandrakizay amen ka manomboka androany tena manasanao miinvite anao ndao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra andao tsy hikatsaka koatra ny sitrapon'Andriamanitra manao sitrapon'Andriamanitra nge tsy hoe akory hidy an-trano ianao dia izay vitany aminao afaka mihira ianao afaka mandihy ianao afaka maninona ianao fa tsy manota fotsiny hitehakintsika andraisantsika tampon'Andriamanitra ataontsika raha tonga dia io mana ny amin'ny fanatitra sika voninahitr'Andriamanitra nahazo tsara daholy nahazo tsara alleloia mahafinaritra mahazo alleloia ilaintsika ahitsy ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy ahitsy ny tenin'Andriamanitra tsika sao dia ahitsy ny olona fa ny tenin'ny olona dia voafetra eo amin'ny fahefany ihany fa ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay amen raha tianao tena hijoro amin'ny mandrakizay ny fiainam-panahinao dia ataovy azo antoka hoe miankina amin'i Jesosy alleloia hoy mama teo hoe ho any izay manambady omeo ny tsara indrindra ny ao an-tokantrano amen le tsara indrindra atao ao tokantrano dia rahantsika mampiseho ny toetrantsika tsara amin'ny ivelany fa rehefa ao tokantrano dia mahita n'ilay fasy negatif atsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy tokony hisy tsony izany endrika negatif izany amintsika rehetra alleloia satria rehefa velonao aminao Jesosy dia tsy hoe rehefa amin'ny fotoana rendremana ianao dia lasa misy olona hafa indray velonao aminao fa amin'ny anaran'i Jesosy rehefa natao batisy indray mandeha tao amin'i Jesosy ianao dia rehefa natsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia velona eo amin'ny fiainanao Jesosy amen amen dia antsika hitsangana iaraka hivavakantsika eto ambavaka ny tenin'Andriamanitra rehetra izay voarainao teo
eto ambavaka ny zay zavatra nampitany mpanompon'Andriamanitra teo a, nampitan'i Jesosy tamin'ny lalana mpanompon'Andriamanitra teo a, mba ho marina, mba ho iainana amin'izay ilay izy fa tsy hoe tadidiana fotsiny. Amen. Vavakantsika ary. Raitsandrindra masina mandrakizay misaotra anao zay ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay na ahafahanay nahatsiaro ny tokony fiomananay ny amin'ny fiaviany mpapakatra. Jesosy eo, zava-dehibe aminay Andriamanitra ny fiomanana satria tsy te ho anisany no taraiky so adino zay Jesosy, fa te ho anisany olona tena hoe voaray tsara eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva sady ao aminao. Vavakizay Jesosy ho any tokantrano tsiraray avy, ao koa tokantrano tena maneho anao Andriamanitra, tokantrano tena feno fitiavana, tokantrano tena feno fahendrena. Ny mpivady mifampiresaka, ny ray aman-dreny miresaka amin'ny zanaka, ny zanaka mifampiresaka, ny rehetra ao anatin'ny tokantrano mifandray tsara satria fantatrefa ny afantarana fa tena mpianatra ao zay Jesosy dia mahita ankohonana mifankatia ianao, mahita mpivady mifankatia mifandefitra. Ao ka ny lahy tsy mora tezitra amin'ny vavy ary ny vavy koa tena hoe atoko mandrakariva amin'ny fanompona zay ao atokantrano Jesosy eo. Ao ka ho hita Andriamanitra ao amin'ny ray mpianakaviana, ao amin'ny reny mpianakaviana, ao amin'ny zanaka rehetra, ao amin'ny olona miasa ao an-trano, fa Jesosy Kristy no filohan'ny tokantranonay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy vavaka koa zay ho an'ireo zay mbola tsy ao anatin'izany dingan'izany Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy tonononay fa hitady an' Jesosy izy ireo aloha zay vao hitady olona. Tena marina Jesosy, tsy izahay no mitady olona fa ianao no manolotra Andriamanitra. Ao koa velona ao anatin'ny tsiraray avy ny sitraponao, ka anisan'ny olona anaiky tarihany fa ny anao masina mandrakariva izahay tahaka ny tokantranon'ny Josefa sy Maria, tsy oriny ninona prévenu à l'avance ny amin'ny zavatra rehetra, tena hoe ianao mitarika ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ao koa marina, ao koa voamarina eo amin'ny tokantranonay rehetra zany Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ao koa ho maika zay ny anao ny sitraponao Andriamanitra, tsy ho maika ny hitady zay rehetra mety aminay fa ho maika ny anao zay ankasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay mbola nanao fanatitra ihany koa Jesosy satria fantatray fa avy any anatin'ny fonay Andriamanitra nomenay anao Jesosy Kristy. Fantatray fa ny fonay mihitsy ny tena tediavinao Jesosy Kristy. Ankehitriny Jesosy ambarana eto fa tena fonay ny zavatra rehetra ho anao Jesosy. Tsy misy azoninay, tsy misy afeninay Andriamanitra, tsy misy atokanay hoe ho anay manokana fa fonay ho anao manontolo ny mikasika anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Raisy nitsodrano ary. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amianao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amen. Sarao fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Amen. Aza tononona ny fotoanantsika zoma sy sabotsy trampokon'olana lalakely dia manasantsika